Amin'ny fifaliana trano ry havana no ionana amintsika miaraka misakafo ara-panahy zay raisintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa nitendrery zay lokom-bavin'Andriamanitra averimberina matetikety zany mba ahatsiarovantsika mandrakarivany hoe tsy zavatra ataontsika izao anie ka tsy zavatra ataotao foana akory na hoe fitiavana teanao zavatra tsy atombo fa izao fandaniana ny tenin'Andriamanitra isan'andro izao dia fisakafoanana ara-panahy tahaka ny fisakafoanantsika ara-mofo ihany ary ko tsaroantsika mihitsy zany tsaro fa raha mangetaheta ny hanaraka izao fampianarana izao ianao raha mangetaheta ny hain'ny tenin'Andriamanitra ianao dia manam-pirofo zany fa velona ny fanahinao matoa mangetaheta izany kanefa tsarovy ihany fa voasoratra hoe aoka ho pakatony teny ianareo fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo izany hoe aoka tsy hoe mahita sakafo eo anatrenao ianao dia mijery fotsiny ianao fa tsy mihinana misy ane olona manao zany misy sakafo ihany eo anatrenao fa jereny fotsiny tsy mihinana mihitsy izy fa ianao kosa aoka ho pakatony teny aoka zay teny renao teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho tsakotsakoinao mba hahatonga zany tenin'Andriamanitra zany ho fiainana ao anatinao satria voasoratra hoe ny teniny zay lazaiko aminareo Jesosy dia fanahy sy fiainana ary noho izany dia tsara raha hisatra ny tomposika alohan'ny hinanantsika izany tenin'Andriamanitra izany hivavaka isika dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitr'Andriamanitra dia atolotra ianao satria fantatra efa fitiavana avy aminao no anateranao sakafo ny-panahy ho anay amin'izay toerana misy anay ary ampio zahay ahay misaotra anao ny amin'izany satria tokony hataonay indrindra zany noho ny mahampirofo ny fitiavana ho anay ny hanina sahaza ho an'ny fanahinay isan'andro tahaka izao ko dia misaotra indrindra Andriamanitra hisakafo zahay ary fa mangataka anao zay fanahy masino ianao mihitsy no aoka hanazava ny teninao ao amin'ny sainay ao amin'ny fonay mba tsy ho fahazaram-pona aminay ny miaino ny teninao fa ho zary fiainanay zany teninao zany dia misaotra anao zahay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao voninahitra ny eo anao ray zanaka fanahy masina hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Levitikosy 9:20 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:4 farany no vakitsika anio. Ny Levitikosy 9:20 moa no manambara amintsika sy manazava amintsika lay andro natokan'Andriamanitra indray mandeha isa-taona hanaovana fanatim-panavotana ho andro fanaovana fanatim-panavotana ho an'ny Israely rehetra. Fa hitantsika teo aloha ny amin'ny hoe tsy maintsy manao fanatitra ho an'ny tenany aloha arona lay mpisorona be hikarakarany manao ny fanatitra ho an'ny vahoaka rehefa avy eo rehefa vitany azy dia manao ny fanatitra ho an'ny vahoaka amin'izay izy ka zay vakitsika anio dia ny fanatitra ho an'ny vahoaka efa ny vakitsika tamin'ny heriny hoe ny fanatitra zay atao ho an'ny vahoaka fanatitra no niota dia nisy ny fanatitra ny osy anankiroa izany no an'ny vahoaka ny osy anankiray dia ovonona atao fanatitra ary ny osy anankiray zay atao hoe fanatitra ho an'ny Azazela no anomboan'ny vakitentsika ka izao no voalazany ao amin'ny 9:20 ary rehefa vitany ny fanavotana ho an'ny fitoerana masina sy ny tranon'ilay fionana ary ny altara dia hampanatoniny ny osila velona ako fantatra aloha fa lay osila velona io zany dia mbola any ivelany io ivelan'ny tranon'ilay fionana io hampanatony ny osila velona io hoy izy 9:20 dia apetraky Arona amin'ny lohan'ny osila velona ny tanany roa ka hekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra
de ametraky zany eo anolohan'ny iosolahy izy ka hampandeha azy hoentin'ny lehilahy voatendry hankany anefitra ary hoentin'ny iosolahy ho any anefitra ny eliky izy rehetra dia halefany any ny iosolahy dia hiditra ao amin'ny tranon'ilay fionana arona ary hanarany fitafiany ronono fotsy zay ny akanjony raha niditra ao amin'ny fitoerana masina izy ka hamela azy ao dia handro amin'ny rano eo amin'izay fitoerana masina izy ka hitafy ny fitafiny de ivoaka izy ka hanatitra ny fanatitra hodorana ho an'ny tenany sy ny fanatitra hodorana ho an'ny olona ka hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny olona ary ny saborany fanatitra noho ny ota de hodorany ho fofona eo ambonin'ny altara ary ilay mandefa ny iosolahy ho an'ny Azazela dia hanasa ny fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo antoby ary ny vatotrombolana tao fanatitra noho ny ota sy ny iosolana tao fanatitra noho ny ota izay efa nampidirina tao amin'ny fitoerana masina ny rano hatao fanavotana dia hoentina mivoaka hoe nivelan'ny toby ary hodorana amin'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny taindroany ary zay mandoro ireo dia anasany fitafiana sy handro amin'ny rano vao mahazo makeo antoby ary izao no lalàna mandrak'izay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17 dia aoka hampahory ny tenanareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompotany na ny vahiny eo aminareo fa am'izany andro zany no hanaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka dia hadio ho afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo ho tena andro fitsaharana ho anareo izany ka hampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrak'izay izany ary ny mpisorona zay hosorana sy atokana ho mpisorona isolona rainy dia hanao fanavotana ary hitafy ny fitafiany rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary ho lalàna mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra dia nataony Arona araka izay efa nanodininy Jehova any Mosesy eto zany ny farana ny amin'ny zavatra rehetra zay tsy maintsy atao amin'io andro fanavotana indray mandeha isan-taona io fa marina hitantsika eto aloha dia misy zavatra zay hitantsika hoe nolazain'Andriamanitra amin'ny 1:1 sy ny 1:7 fa izao zavatra atao izao dia ho lalàna mandrak'izay amin'ny zanak'Israely zany hoe io lay fanaovam-panatitra ho andro fanavotana fanaovam-panatitra io dia ho lalàna mandrak'izay eo amin'ny zanak'Israely zany mbola iverina ny amin'izany tsika fa andeha ho jerentsika aloha ny hoe ny amin'ny ny 1:20 ka hatramin'ny 1:22 dia ny amin'ilay osila velona hoe ahoana no anaovana ny osila io osila velona io dia isan'ireo fanatitra zay atao ho an'ny vahoaka ka
lay osila reo fanatra no ny ota reo, ka ny osilay ny anankiray efa novonoina ka ny rany efa netanitra tao amin'ny altara. Fa ny osila anankiray kosa tsy novonoina izy io, ary ny antony tsy namonoana azy de ho hitantsika. Fa izao no voalaza hoe rehefa vita ny fanavotana zany, vita tamin'le osila voalohany zany le novonoina, vita tamin'iny ny fanavotany amin'ny ota, de zao izy apetraky Arona, 1:20, apetraky Arona amin'ny lohan'ny osila velona ny tanany roa, ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra zay fahadisony rehetra dia ny fahotany rehetra, de apetrany eo amin'ilay osila zany, tahaka ny hoe nafindrany amin'io osila io. De zao hoe misy olona hampandeha ny osila io, misy lehilahy voatendry zany voatolotra hoe ka hampandeha azy hoentin'ny lehilahy voatendry hankany anefitra, ary de hoentin'ny osila ho any anefitra ny eloko izy rehetra de alefany any ny osila. Zany hoe isy olona anankiray solontenan'ny vahoaka mitondra io osila anankiray io andeha lavitra any anefitrany, ary rehefa lasa any anefitrany io ondrilahy io de hiverina lay solotena ka ho vahoaka indray rehefa avy eo. Zay zany ny am'le osila velona, ary ny tandindony zany de ny hoe hisy solontenan'ny vahoaka haneho miariary fa ny fahotany izy rehetra de alefa any anefitra. Io hoe ho an'ny Azazela, ka i Azazela io toa anaran'Andriamanitra hafa izy io, toa anaran'ny devoly izy io, fa ohatrany hoe alefa any fa any Azazela raha agnaty iny fahotana fa tsy anay fa alefanay any aminy any, de aleo hoentiny any zay anaovany azy any, fa izahay de tsy mila zany intsony. Ny fanatitra ho an'ny Azazela zany, lay osy ho an'ny Azazela dia filazana miariary ny hoe ento aniny ianao fa tsy ilaina intsony, tsy ilaina intsony ny fahotana fa eto any. Napetraky Arona satria Arona manko no mpisorona be, dia izy no misolo ny zanak'Israely zay nanota, ary de fametrahany tanany eo de fa famondrany ny fahotan'ny vahoaka amin'ilay osy, dia lasa lay osila nentina any anefitrany, anao very any anefitrany lay osila. Tahaka zany to ry havana ny fahotantsika efa nolevonina tao amintsika, nolevonina nefa koa aseho miariary fa tsy nilaina intsony ary tsy ilaina miverina ty aminay intsony, ny osila nalefa ny anefitra ho tandindona am'izany hoe tsy filana intsony ny fahotanay verina aminay, efa nentina ho an'ny Azazely zany. Rehefa vita zany de zao ny zavatra hita hoe ny 7:20 hiditra ao an-tranolay fiorana am'izay Arona, satria tany ivelan'ny tranolay fionana izy no nametraka ny tanany tamin'ilay osila hoentina ao any anefitra. Eo izy hoe hiditra ao amin'ny tranolay fionana am'izay Arona, ary analany fitafindro fotsy izy izay ny akanjony raha niditra tao amin'ny fitoerana masina izy ka amela azy eo, dia handro amin'ny rano eo amin'izay fitoerana masina izy ka hitafy ny fitafiny teo aloha zany, de hivoaka izy ka hanatitra fanatitra hodorina ho an'ny tenany sy fanatitra hodorina ho an'ny olona, ka hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny olona, ary ny saborany fanatitra noho ny ota de hodorany fofony eo ambonin'ny altara. Zao zany mbola vita hatramin'izay aloha, novonoina ny fanatitra noho ny ota fa tsy mbola nidorana, fa novonoina de nalaina ny rany de nentina niditra tao amin'ny tranolay fionana sy tao amin'ny toerana masina. Rehefa avy ao izy dia lasa nandefa lay osy zay mitondra ny fahotan'ny vahoaka nakany anefitra. Rehefa vita zay de hanala ny akanjony am'izay izy, halany ny akanjony de zay izy vao andeha handoro an'ireo fanatitra ireo, de nodorana ireo fanatitra ireo, ary ny saborany ny fanatitra minota de hodorana ho fofona eo ambonin'ny altara. Ny dikan'izany dia fahalevona ny mpanota tanteraka, levona tanteraka le izaho mpanota, ary nodorany ny afo ny fahatezerin'Andriamanitra hatramin'ny atiny, ary nanjary io lay fofony sabora io no nanjary atao hoe fofona kasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra araka ny fahitantsika taloha. Nahoana na fofona kasitrahana azy? Satria manam-pofo hoe tena maty lay mpanota, tena maty izy, fofony saborany zany, tao anatiny mihitsy zany, tena maty izy. Efa nalatsaka ny rany
ary nodorana ny saborany, nodorany ny tenany manontolo, maty izy. Ary izany no borofiny hoe levona ny faotany. Ny andininy fahenina amby roapolo dia ny hoe ary ilay mandefa ny Osila ho an'ny Azazela dia anasany fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo amin'ny toby, zany hoe hiverina makeo amin'ny olona voavela eloko. Le toby manko amin'izay fotoana izay dia tobin'olona voavela eloko, ary ilay olona nandefa ilay osy tany anefitra tany rehefa miverina izy dia tsy maintsy mandro aloha vao mahazo mity toby. Ny vatom-bilana atao fanatitra noho ny ota sy ny osilana atao fanatitra noho ny ota izay efa nampidirina tao amin'ny fitoerana masina ny rano atao fanavotana dia hoentina mivoaka hoe nivelan'ny toby. Manam-pirofo koa ny fandroana tanteraka ny fahotana miala amin'ny fiainana. Tandindony hoe tena avoaka any ivelan'ny toby, avoaka tsy eo mampitritsony mihitsy zany ny fahotana tsy manana anjara antotsony mihitsy, ary hodorana amin'ny afo eny ivelan'ny toby izy, ny odiny, ny enany, ny taindroany hodorana any izy. Fa ny jaborany kosa hitantsika dia hoe nidorana teo amin'ny altara. Izany hoe dikan'izany rehetra zany ry havana dia ny tsy maintsy andevonantsika ny fahotana eo amin'ny fiainantsika mihitsy, ho levon'ny afo n'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny fiainantsika mihitsy ny fahotana, ary tsy hafa akory zany afo zany. Gaga ianao raha ohatra ka jerena fa mitarehin'afo ny fanahy masina izay milatsaka tamin'ny andro Pentekosta. Ary izany fanahy masina milatsaka ao aminao zany no mandevona tanteraka ny fahotana, kanefa ianao tsy maintsy manaiky ho dorany zany fanahy masina zany ny fahotana rehetra ao aminao, ary azonao angatana mihitsy hoe fanahy masina dory mihitsy ny fahotana rehetra atao amiko ato. Dory raha mbola misy fahotana mijanona ato levony poteho, ny fahotana fantatrao kosa alefaso andeha aza raisina intsony. Izany no afatra ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity andro fanaovam-panavotana ity. Ilay olona zay nandefa le osy tany anefitra dia tsy maintsy nandro aloha vao nentina tao an-toby. Ary rehefa nodorana tany ivelan'ny toby, hoentina mivoaka ny ivelan'ny toby dia hodorana amin'ny afo ny henany, ny jabony, ny taindroany ary ny odiny. Ary izay mandoro ireo dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano vao mahazo makao an-toby, satria mikasika ireo fahotana ireo koa, ary noho izany tsy maintsy midio tanteraka koa vao miverina makao an-toby. Manam-porofo ny fahamasinan'Andriamanitra izany, fa tsy azo atao miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona voadio raha tsy nidiovina tanteraka ihany koa. Ary izany rehetra zany ry havana dia manam-porofo ny fahamasinan'Andriamanitra. Zavatra anankiray izay ho tsipitsika lehibe eto dia ny hoe io andro io dia ho andro fitsarana ao anareo, atsiarovanareo hoe ory mihitsy zay, hoe mahatsiary mihitsy hoe ampahory ny tenanareo ianareo ary ho lalàna mandrak'izay zany. Io andro fanadivany tsarovy ry havana. Fa raha nisy andro nampahory an' Jesosy teto amin'izao tontolo zao dia ilay andro tao an-tapon'ny Kalvaria, ilay nahatonga azy niantsoantso hoe Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana dia mahafoy ahy ianao. Andro tena nampahory indrindra ny fanahiny Jesosy Tompo, nanateran'ny fanatitra, nandevonana tanteraka ny ota. Izany no andro nampahory indrindra ny Tompo. Teo amin'ny zanak'Israely dia natao hoe lalàna mandrakizay ho anareo zany, mandrakizay ho anareo. Ary tiako no milaza anareo ry havana fa ny zanak'Israely dia mbola te amerina izany amin'izao tsika miteny izao, ary mbola manao an'io izy, fa saingy izao no olana aminy. Tamin'ny taona 1970 aho dia nandeha tany Jerosalema, tamin'io fotoanany zanak'Israely io indrindra ilay hoe andro fanaovam-panavotana. Saingy izao lay andro dia mbola eo ihany, fa tsy manao an'io fanatitra intsony izy, tsy manao an'ireny fanatitra intsony, fa fahatsiarovana an'io andro io, ary tena andro ampahoriana izy rehetra tena mihitsy, tena andro izay ifadiny tsy esahany, tsy anaovany ninina mihitsy. Saingy izao ny tsy ataony ao dia ilay fanatitra, kanefa ho lalàna mandrakizay zany ho Andriamanitra. Nahoana ny tsy manao ilay fanatitra izy? Satria tsy misy toerana nanaovana azy. Ny tranon'ilay fiaonana tsy misy, satria ny tranon'ilay fiaonana dia efa nanjary tempoly, kanefa ilay tempoly izay tokony ho nanaovany an'izany dia moské no eo amin'izao fotoan'izao, moské d'Omar, dia manjary tsy afaka manao ilay fanatitra izy. Ny antony dia satria efa nanao fanatitra indray mandeha ho mandrakizay Jesosy, ary izany fanatitra indray mandeha ho mandrakizay zany
dia mitondra fitsaharana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy fa rehefa nafanaritra ny tenen'ny ray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo dia mitondra famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy izany fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao meno ny zanany lahatokana mba tsy ho veja rehetra mino azy manana fiainana mandrakizay ko tsy ilaina intsony fanaritra latsa-drà tsy ilaina intsony fanaritra hafa noho ny ota fa ny rany Kristy sy ny fanatitra indray mandeha monja nataon'ny tompo dia lalàna mandrakizay ho antsika satria fanekena vaovao nataon'Andriamanitra izany ary noho izany ry havana tambindona ihany ty andro lehibe ny fanaovam-panavotana ity fa ilay andro lehibe nanaovan'Andriamanitra ny fanavotana ho antsika dia ilay nanaovany fanatitra ny zanany tao Kalvaria ary izany mahatonga antsika ho tian'i Jesosy tompo satria sady mpisorona be nanao fanatitra ny miainy ny soloviny antsika izy no nitondra ny fahotantsika no dora ny fahatezeran'Andriamanitra izy mba ho levina tao amin'ny nofony ny fahotantsika nefa koa mitsangana tamin'ny maty ny tompo mba azahoantsika mampiasa ny anarany azahoantsika mandroaka ny fahotany eo amin'ny fiainantsika ka amin'ny anaran'i Jesosy dia azo pidiana hivoaka ny asany demonia sy ny fahotantsika rehetra ho any anefitra Satana sy hanananjara eo amin'ny zanak'Andriamanitra eo izany ary havana enganiko tsaronao fa ilay andro lehibe ny fanaovam-panavotana dia efa nisy 2 arivo taona lasa izay ary tsy mila manao na inona intsony ianao afa-tsy ny mino mibebaka ary mangataka ny rany Kristy hanadio anao sy ny fanahy masin'Andriamanitra handevina ao anatinao ny fahotana tsy izay fahazaran-dratsy rehetra efa nanagejana mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao fa izay rehetra nandray an'i Jesosy efa natitra velona nataon'Andriamanitra dia ho afaka amin'ny fahotana izy raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ho voavela heliko izy satria ny rano ny zanak'Andriamanitra dia narotsaka ho anareo efa melan-keloko nefa handresy ny fahotana koa izy satria ny fanahyn'Andriamanitra izay nanisy ny tompo-kasianao amin'ny andro fanavotana dia hery ho anao mba azahoanao mijoro vavolombelona fa efa resy Satana ary tsy manam-pahefana eo aminao intsony ny ota ianareo ny vavolombelona Jesosy engania ny kristianina engania ianao efa tonga zanak'Andriamanitra ianao satria nandray ny fanahy ny fahafahana fa ny tompo izany fanahy izany ary izay toerany fanahy ny tompo ny toerany fahafahana ho aminao ny fahasoavana vavaka isika misaotranao izay tompo no ny famoramponao sy ny fitiavanao misaotranao satria tsara loatra ny mianatra ny teninao mamy ne ny teninao tompo fatratra loatra izany sakafom-panahy mahavelona anay izany Jesosy eo raha izao moa izay mbola mila zanak'ondry na ondry na osy tahaka izany vo azo famelan-kena hankaiza izahay ary raha tsy maintsy azakazaka makany am-piangonana azy zay vo anatitra fanatitra any na mba manana zanak'ondry ihany azy hanao ahoana ny fahasairanana sy ny karazany dia tsy ho avonjy mihitsy izay fa noho ny famoramponao dia efa nanafanatitra indray mandeha ho anay ianao dia ny tenanao izany efa nodora ny fahatezeran'Andriamanitra tany Kalvaria ianao dia ny fahotanay izany misaoka Jesosy ataovy tsaronay izany asarobidiny fitiavanao izany mba hatonganay kotianao ary dia tsaronay fa olona ho vidy izahay ka ny fiainanay dia atokanay kosa ho anao Jesosy io mangataka izany amin'ny anaranao izahay mba ho voninahitra amen.